loatra raha ny filoham-pirenena manampy anareo satria miaraka aminareo mendrika ny modely izay natao hoe miaraka isika to kilasy tovovavy ahitondra fampandrosoana tsy andefitra ny filoham-pirenena raha mbola fampandrosoana ny vahoaka no tadiavina tsy hoe keny filoham-pirenena ny ampempitra ty Madagasikara ity ny anitsakitsaka ny demokrasia fa tsy maintsy mifanometanana ny rehetra ao anatin'ny fihavanana ao anatin'ny fampitandrihana zany ny ilaina ampandrosoana ty firenena ty topikilasy tovovavy matoa no fidina oeto nosy be no anomboana izao fankalazana ny fametrahana ny teniteto Madagasikara zao dia satria ianareo ny fitaratra ianareo ny vavahadiny zany hoe tourisme izany fizahantany zany tazomy zany vahoaka nosy be satria voalohany amin'izany ianareo mbola ho amboarina ho hitarina ho atsaraina ny aéroport nosy be topikilasy tovovavy ary raha nitatra an'io sika efa misy ange io le open sky io hoe misokatra ny fifamovozana anabakabaka efa mandray an'izany sika efa mampirisika an'izany isika ary efa mifampidinika amin'ireo kompania maro manerana zao tontolo zao indrindra amin'ny océane indiana isika dia atao soni ao amin'ny lampa-panjakana hoe avoloha lay fifanarahany ireo kompania rehetra atao amin'ny océane indiana iara-miasa ao anatin'le hoe île Vania zavatra ngezabe zany satatra ny fampandrosoana ny fisokafana eo amin'ny sehatry ny fifamovozana anabakabaka izany fa tsy resaka televiziona fotsiny fa efa midiky zany fa efa amin'ny sehatry ny teknôlôjia avolenta isika indrindra ho anareo tanora ilaina ny teknôlôjia avolenta numerika ilaina io eo amin'ny sehatra hafa ilaina io eo amin'ny sehatry ny fampianarana ilaina io amin'ny sehatry ny fahasalamana ilaina io amin'ny sehatry ny fampivelarana ny ara-barotra zany ny ilanan'io fa tsy ny televiziona fotsiny tsy vitany fialam-boly fotsiny zany io fa mitondra atsika misokatra amin'ny sehatry ny tena fampandrosoana manerana an'izao tontolo izao ary mbola ho ampitsika izany amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny faritra rehetra raha Madagasikara to minisitra sa nanao fanampy zany ny tena zava-dehibe zany hoe sa manao fanampy eo mason'ny vahoaka zany eo anatin'ny efa-bolana teo vitatsika zany ndre matoa minisitra amapolipolo taona ny olona tsy navita an'izany ao anatin'ny efa-bolana ho vitatsika zany atao anao fanampytsika tsy maintsy tanterakitsika zany topikilasy tovovavy nanao fanampy taminareo topikilasy tovovavy matoa samijoro eto anatrehanareo androany nanao fanampy taminareo ampandroso an'ity firenena ity matoa tsy matahotra ny joro sy mbola milaza eto anatrehanareo fa zay niteneniko sy nanaovako fanampy taminareo tsy maintsy tanterahako zany topikilasy tovovavy malahelo anefa isika fa na dia androany aza zao dia tsy ao ery Madagasikara mbola miady hevitra mbola mijirevy eny mety ho azo atao angambo zany fa ny angatahako anareo mpiasany ery Madagasikara dia zao mandeha fera ny tompontsoan'ny firenena no tsy maintsy nijerena asa vela ohatran'izao reto ao anatin'ny sehatry ny fizahantany reto asa vela amin'izao reo mpizahantany zay mitaitaina amin'izao fotoan'izao mivoria ambony latabatra ataovy mahita vaholanareo androany topikilasy tovovavy zany ny ilaina ho fampandrosoana an'ity firenena ity oka tsy ny fifankalana oka tsy ho ny fifandirana oka tsahatra ny adiady maro samihafa amin'ny fitiavatena oka ny tompontsoanareo vahoaka mijery ataka izao manerana Madagasikara oka izany no ataotsika ambony mahavita azy ny teknisianina malagasy ary oka isika rehetra mba ho mendrika ataka izany eo amin'ny asa rehetra zay ataotsika